mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahabatsika avaka malalaka hatratrity alatsinainy fa efatry ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko fahatelo, Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia efa nanalaka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehinahy, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikoniona, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompo nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra tia ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloa kosa dia handroso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka ny fitahana. Ray Masino, manamasinonay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Any am-pigadrana moa Paoly no manoratra ity taratasy ity ho an'ny Timoty, izay zanany taizany ara-panahy. Fantatsika fa Timoty dia somary nanana olona ara-pahasalamana tsotsotra kokoa, malemy-paika kokoa raha oharina amin'ny Titosy. Izay mahatonga ny Titosy nalefan'i Paoly tany Kreta, tany amin'ny tanàna sarotra araka ny teny Zoatra Masina hoe biby ratsy ny Kreta, tany masika. Ary dia Titosy no nirahin'i Paoly tany Kreta araka ny teny manao hoe izay no antony namelanako anao tany Kreta, andamina ny raharaha any Kreta. Fa ny Timoty kosa dia teo akaikin'i Paoly nirahy, nandamina ny raharaha tany Korinto, tany Efesosy. Dia fantatry Paoly tsara maha ray aman-dreniny an'i Timoty ny fetra izay zaka sy tsy zakan'ny Timoty. Amin'ity zara-mofinaina izay ampianarana antsika ity, nomen'ny tompo antsika ity dia manafatrafitra Paoly ny amin'ny ilazany fa ny mpino mitoetra amin'ny fiainam-bavaka. Ny mpino mitoetra amin'ny fiainam-bavaka dia amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia halan'ny olona, enjehiny ny olona. Tsy dia tena hoe vokatry ny fihetsiky ny mpino loatra no mahatonga an'io, fa vokatry ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anatin'ny mpino dia tsy zakan'ny fiarahamonina, tsy zakan'izao tontolo izao, halany fotsiny izao ny mpino. Any amin'ny taona 590 dia nanomboka niresaka lay sosiologa amerikanina anankiray antsoina hoe Gunther Anders. Gunther dia niresaka ny hoe ny antsoina hoe conformisme. Izany hoe izy dia nilaza fa hanamarika ny taonjato faharoapolo eo anivon'ny fiarahamonina ny antsoina hoe conformisme. Ino antsoin'ny Gunther hoe conformisme? Ny antsoina hoe conformisme dia ilay ny olona mora hakatahaka ny olona izay hanamboatra ny fiainany, hanamboatra ny fomba fijery ny zavatra, miainga amin'ny maro anisa fotsiny. Makaiza ny maro anisa dia izay maro anisa izay ho Gunther no hoarahan'ny olona, amboariny amin'ny alalan'izay ny fijeriny ny fiainany. Tsy ametraka fanontaniana intsony izy hoe marina sa diso, fa makaiza ny maro anisa, inona no ataon'ny maro anisa, inona ny fihetsiky ny maro anisa, dia hanamarika ny taonjato faharoapolo hoy Gunther ny antsoina hoe conformisme eo amin'ny toe-tsaina, eo amin'ny lafiny maro, na ny fitafio, na ny fomba filaza zavatra io, na ny firehikevitra io, dia izay alehan'ny maro anisa ny atao hoe marina. Vokatry ny ataontsika io ny antony maro samihafa eo ny hoe antony iroborobon'ny demokrasia amin'ny taonjato faharoapolo dia noho ny fitezana ve, noho ny politika ve hoe satria zay no heverina ho fenitra hoe zay arahan'ny maro anisa ny atao hoe marina.
Zay hevitry ny maro anisy ny atao hoe marina. Rehefa ny maro anisy amy teny hoe zao ny marina de anaraka an'izay avokoa ny rehetra. Gontersa no efa nanazava zany toe-tsay zay ary fantatsika rehetra fa izay mihitsy no manamarika ny taonjato faha roapolo izay maningana na manohitra an'izay dia tsy de tena eken'ny olona ho namana ho sakaiza na azo iaraha-monina akory aza fa izay maronisa no amboarin'ny olona hifanaraka fotsiny amy fomba fijery maro anisa ny fiainany. Hakaloko fotsiny zao ny akabeazan'ny olona am'lay antsoina hoe société de masse, zany hoe lay fiarahamonina zay maro anisa fotsiny de anaraka an'iny rehetra. Raha ohatra ka jerentsika de nisaotra masina efa nanafatra an'izay milo lavitra ireo ataontsika hoe mpandinika ny fiarahamonina ny taonjato faha roapolo de efa nanafatra i Jaona apôstôly manao hoe tandreminareo tsara manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Paoly any de efa nanafatra an'io any amy Romanina toko faha 12 andininy faharoa hoe tandremo tsara ny conformisme, tandremo tsara ny conformisme, tandremo tsara hoe izay fotoan'izao tontolo zao no ataonareo ho ataona mipili-koa, izay heverin'izao tontolo zao marina no ataonareo hoe marina. Tandremo tsara fa tsy hoe satria makany ny maro anisa de marina zay, satria makany ny maro anisa de mety zay. Nisy mpandinika ny fiarahamonina psychologue social antsoina hoe Solomon H. Solomon H de ny amy taona 50 any ho any, raika amby 50 dia tena nandinika mihitsy ary nanao fanandramana na expérience namantarana hoe ny resaka momba ny conformisme hoe zay heverin'ny olona ho marina ny marina. Zany hoe zay alehan'ny maro anisa ho marina ny marina ary tsy mampaninona ny olona mihitsy tamin'ny taonjato tam'y taona 50 zany ny hoe rehefa izy rery de samy mijoro amy marina izy, zao no atao hoe marina, fa rehefa ao anatin'ny fiarahamonina izy de mijerijery ny maro anisa de zay alehan'iny maro anisa iny no ataony hoe marina. Expérience nahandra nataony Solomon H izy io zay saika fantatry ny akabeazan'ireo olona manao psychologie sociale. Fa izao eto ny soatra masina de manafatra ny Timoty, tandreminao tsara ny conformisme, tandreminao tsara ry Timoty fa rehefa manaraka ny fivavahana kristianina ianao de ho allan'ny olona, rehefa manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra ianao de mivonoana fa tsy ho tian'ny olona. Tandremo ny conformisme, tandremo ny hoe zay alehan'ny olona de ho alehanao satria makany ny maro anisa satria lamaody le fotom-pisainana, satria lamaody le filozofia, satria lamaody ny any dia ho arahanao an'zany. Tandremo ry Timoty, zay ny afatry Paoly eto. Any Apika i Paoly no manoratra ity afatra ity ry havako. Hotsika hoe zao andro antsika zao de vao mainka ahatsapatsika fa very maridalana ny olona. Very maridalana ny olona no ny antony maro samy hafa. Nisy filôzôfy anankiray antsoina hoe Soren Kierkegaard, nanafatra fantatsika rehetra izay filôzôfia existentialiste, nanafatra am'zany hoe miresaka momba ny fisiany, ny antom-bisian'ny olona dia izy de nanafatra manao hoe za ozy de tsy mitovy fomba fijery amin'ny Gunther ohatra, tsy mitovy amy fijery aminareo manao hoe rehefa ny maro anisa no rehefa any amy maro anisa no antsoina hoe marina. Fa za ozy de resy lahatra mihitsy ity filôzôfy zay kristiana zanaka pastery nanao teolojia de nazava manao hoe any amy maro anisa ozy ny tena misy ny lainga, arakaraky ny tangoronan'ny olona any amy maro anisa any hoy Soren Kierkegaard ny misy ny lainga, any ny misy ny fitaka, any amy vitsy anisa ara no ahitana ny marina hoy ity mpandinika ny fiarahamonina ity. Ry havako, manahoana ary ny toetrandro anantsika ankehitriny? Raha oharina am'zany toetrandro ambarany Paoly any Timoty zanany, mila mijoro ny bindry havako, mila kristianina vonina hiatrika ny zavatsarotra, vonina ho enjehina, vonina ho ankahalaina, vonina ho tsaraina ary vonina mihitsy ny hijoro am'izay heveriny hoe tsara sy marina.
Jesoa efa nanafatra ny mihitsy mana hoe any am-parany any a de hoenjehiny olona nareo, hoentin'ny olona ho sinedrony ianareo, handalo zava-sarotra nareo, fa mijoro, fa miaretanareo amin'ny fifikiranareo, amin'ny finoana no ahavonjenareo ny ainareo. Ry havako malala, eto zany a de afaran'ny Paoly mihitsy ny zanany, afaran'ny zoatra masina koa isika mba ho vonina fa arakaraky ny anatokona antsika an'Andriamanitra, arakaraky ny fikirantsika mivavaka no indraindray halan'ny olona isika. Tsy tian'ny olona, tsy hoe tsy tian'ny olona tsika satria hoe ratsy fanahy, tsy zay loatra. Tsy hoe tsy tian'ny olona tsika satria manao ratsy, tsy zay loatra. Fa tsy tian'ny fiarahamonina fotsiny tsika satria tsy mety amin'ny toe-panahintsika, tsy mety amin'ny fomba fijerintsika, tsy mety amin'ny fomba fisainantsika, tsy mety aminy, tsy mety amin'ny fiarahamonina. De mivonoana hoy Paoly amin'ny Timoty ary manafatra antsika koa izy. Fa zao zava-dehibe. Paoly io an dia tsy hoe nanafatra ny Timoty fotsiny hoe aza aza mijoroa ianao, aza manaraka ny fanao an'izao tontolo zao, aza makatahaka fahatany an'izao tontolo zao, aza manaiky ao anatiny hoe ho volavolain'izao tontolo zao, fa mijoroa ianao na hoenjehy iny ianao aza. Tsy hoe nampiomana ny sain'ny Timoty ihany Paoly eto, fa Paoly koa dia nanome repère, zay maha ray aman-dreny azy. Nisy tokony adinotsika fa ny anjara toerana ny hoe ray aman-dreny ao anivon'ny fiarahamonina kristianina dia manome modely alay tahaka, manome lasitra na modely alay tahaka, manome koa ny fenitra alay tahaka, manome fenitra alay tahaka zany Paoly hoe zao ary no tokony ho toetra, zao no alainao tahaka amiko. Ndray mantsy zavako malala ho antsika malagasy manokana, ho antsika zay fiarahamonina na toe-tsaina hijery zavatra ny malagasy dia manao zava-dehibe ny hitan'ny maso. Zava-dehibe amin'ny malagasy ny hitan'ny maso. Malagasy dia olon'ny hita maso, observateur ny malagasy. Fantatsika zany fa araka ny teniny manao hoe io ny toko fitakaviany atao no hita. Ny zava-dehibe amin'ny malagasy ny hita. Ary mora, zay mahatonga azy ho mora makatahaka. Tsy hoe toetra ratsy akory zany, fa toetra tsara. Mora makatahaka izy satria zay ny toetrany, samy manana ny toetrany ny olona tsirairay avy. Raha ohatra ka misy olona mivarotra mofo sy dibera ao androany ka mandeha iny amin'ny herinandro, de efa misy olona hakatahaka anao mofo sy dibera. Misy olona manao volo coiffure eo, afaka tapa-bolana ka tazaniny fa mandeha iny, afaka roa volana dia hisy coiffure anankitelo ilahatra eo. Misy olona manao taxi moto eo androany ka hitany fa mandeha iny, afaka ray volana dia hisy taxi moto eniny ilahatra eo. Zany hoe malagasy de zao mora hoentiny satria mora makatahaka. Ary izay toetra zay no koa ny tiany Paoly ho toetrany Timoty. Ny ray aman-dreny dia manome modely, manome lasitra ho alaina tahaka, manome toetra ho alaina tahaka. Ary dia eo indray lay afatry Paoly tahaka ny resahantsika hoe inona moa zany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, hitantsika any amin'ny afaratany aloha. Fa eto dia misy toetra fito indray, io le fiton'ny Paoly. Io indray le toetra fiton'ny Paoly zay tiany ho ananan'ny Timoty. Hitanao izy le toetra fito ananako reto. De tiako hitanao reo fa raha tsy anananao reo de zao lasa miaina ao anatina conformisme ianao. Raha anananao reto toetra fito reto, zany hoe raha nakatahaka tamin'ireo toetra fito reto ianao, na satria ianao efa nakatahaka tamin'ireo toetrako fito reto zavatra hitanao teo amiko reto izao, tsy hanaraka izao tontolo zao anao, tsy ho kivy ianao, tsy ny fomba an'izao tontolo zao no ataonao, fa hajoa tsara ianao, na ho alan'ny olona aza, na ho tsy tian'ny olona aza. Voalohany de Paoly manao hoe ianao nge nanaraka ny fampianarako nanaraka lay didaskalia, lay fampianarana, lay lesona mihitsy
zay no azo ilazaina azy lay lesona mihitsy ianao teny de zao nianatra lesona ianao zany hoe nomeko fampianarana ianao nomeko nofenoina ny saina zay mihitsy lay didaskaly hoe tahaka ny boky tahaka ny fahalalana zany hoe nofenoina fahalalana ny sainao dia nanome anao maritalana ho paoly azonao alaina tahaka fa zao zava-dehibe lay fampianarana nomeko fampianarana nomena anao le avako ndraindray ny zavatra hitantsika ankehitriny de zao ndraindray mekamy mianatra ny ankizy ndraindray mekamy mianatra hitantsika amin'ny Eropa fa na any Eropa aza de fantatsika fa mihamalaina mianatra ny ankizy mekamy mianatra ny ankizy eto dia raha miteny paoly hoe didaskaly de tena lay fampianarana mihitsy lay fahalalana mihitsy de mamiafatra ny Timoty izy manao hoe raha vo tsy ampy fahalalana ianao raha vo tsy ampy fampianarana ianao raha vo tsy nandray tsara lay fampianarana nomeko ianao de zao lasa ho conformiste fotsiny zany hoe lasa mety ho atopatopan'ny olona ny fampianarana tsy izy ianao ary dia hanaraka zay tian'ny olona fotsiny satria tsy ampy fahalalana tsy feno tsara ny fahalalana fa ny faharoa de hoy izy manao hoe hitanao koa ny fitondrantenako amin'ny andininy fahafolotsika io hoy izy manao hoe hitanao tsara ny fitondrantenako agogeo de ny krika lay miteny hoe fitondrantena dia lay conduite le fitondrantena le fomba fiaina eo anivon'ny fiarahamonina le fomba fiaina eo anivon'ny fiarabelona raha toa ka hitanao zany teo amiko de zao ajoro tsara ianao ray aman-dreny modely tamin'ny fifandraisana tamin'ny mpiarabelona ray aman-dreny modely tamin'ny fomba fifandraisana amin'ny olombelona tahaka atsika revako malala tsy mora ngemy mame maridalana olona anankiray fa mila mijeren'zay ny taranaka mila mijeren'zay ny zanaka mila mijeren'zay agoge zay fomba fitondrantena atsika ray aman-dreny zay ho alaina tahaka misy fomba fiteny zay hoe teny frantsay hoe tel père tel fils ohatra zany hoe io arakaraka ny rainy ihany ny zanany arakaraka ny toetrany rainy ihany ny zanaka ary dia izay lay agoge paoly miteny ny Timoty manao hoe hitanao tsara hitanao ny fitondrantenako de tiako tahaka zay koa ny fitondrantenanao tia olona ho paoly tia olona tsy mba mpiady eman'olona ho paoly nanana ny miezaka ny fandray tamin'ny namana nananamana fanaja dia izay toetra zay tiako anananao koa mba hahatonga anao tsy ho izao tontolo zao no ampiditra fitondrantena hafa ao anatinao fa ny fahatelo de miresaka koa izy lay ataontsika hoe protezisy ny ataony hoe protezisy dia projet avy amin'ny teny hoe projet de avy amin'ny teny hoe protezisy projet zany hoe ny fikasako hitanao tsara mihitsy fa amin'ny andininy fahavolo antsika hoe za de olona nanana tanjona nanana fikasana nanana vina nanana vision reafako ndray aman-dreny de mandrakariva tokony manana vision am'izay hitariany ny zanany hitariany tanora hitariany mpiarabelona aminy ny ray aman-dreny dia efa nanana traikefa da amin'ny fiainana efa nanana traikefa maro ny aina maro de efa mahafantatra hoe zao ny lalana tokony izorany raha memenitsika manao hoe ary tô very maridalana ary ny taranaka ankehitriny tô miodikodina tô tsy dia itsika ray aman-dreny mihitsy ndraindray no tsy ampy tsy manome vina tsy manome maridalana ary tsy manome modely mety ho alay tahaka eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina dia eto paoly de manafatra tsara ny Timoty manao hoe tadidio lay projetako tadidio lay fikasako hoe inona moa ny fikasako satria paoly de efa nieritreritra no faty mihitsy fantatsika tsara ny andininy fahafito le niady tsara nahantanteraka ny azakazaka atao dia ho tehirizina paoly zany efa nieritreritra mihitsy ho faty amin'ny fotoana io tany am-pigadrana de nanomana ny Timoty hoe aza dononao lay projetako aza dononao lay fikasako aza dononao lay nofinofiko aza dononao fa ny fahaefatra dia resahan'ny paoly ndray ny finoana io tsy lay finoana eritreretintsika hoe lay fivavahana loatra fa lay faharesen-dahatra ny tena malaza azy eo pistis lay faharesen-dahatra
fa fantatro tsara ny faharesen-dahatra zany midika amin'ny filazantsara ny faharesen-dahatra ny momba ny fisian'Andriamanitra, faharesen-dahatra momba ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy, faharesen-dahatra momba ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra, faharesen-dahatra momba ny mahazava-dehibe ny vavaka. Zany a lay hoe pisty zay mahatonga ny Paoly miteny eto hoe aoka ho mari-dalana, aoka ho mari-dalana ataonao ny faharesen-dahatra, aoka ho hitanao fa zava-dehibe ny mahatonga anao miaro tena, afaka miaro tena amin'ny etraketraky zao tontolo zao ny faharesen-dahatra. Revako mahatonga ny olona nge miovaovaka izao tontolo zao ndray manefy ny sainy, tsy mahajoro, tsy manana azo damosina de zao satria tsy mafy ny faharesen-dahatra, tsy mafy lay ary faharesen-dahatra dia modely alaina amin'ny ray aman-dreny. Zany tsy zavatra tangosany ery na ohatry zany fa zavatra zay efa napetraka tsikelikely tao anatina fanabeazana. Dia ny fahadimy de aseho am' Paoly lay ny fandeferako, ny fandeferako raha zakena le fandeferana de zao toetra malaika malifaty, toetra tsy mora tezitra, toetra malaina an'io tezitra macrothumia, toetra zay mahafeny thumos, mahafeny fantatsika fa ny teny hoe thumia, macrothumia dia misy miteny hoe tumeur, thumos zavatra manimba, dia rehefa miteny hoe macrothumia azo teny hoe tumeur dia zany hoe tsy manana toetra malefaka, manana toetra tsy satria fantatsika fa rehefa mitratreva de mora manimba zavatra, manana toetra malefaka, tsy mora tezitra, tsy mora mamaly faty, tsy mora sosotra. Hitantsika fa ny fiarahamonina zao tsy zany, ny fiarahamonina zao mora tezitra, fiarahamonina zao tsy azo valiana, ny olona zao mora tohina, masika. Ary dia hoy Paoly manao hoe tandremo ry Timoty, fa raha ohatra ka izao tontolo zao no manefy anao dia very ao anatinao lay fanahy ny fandeferana, lay fahalemem-panahy, lay fahatsoram-po, lay toetra mifaly zay ateraky ny fandeferana. Ary dia hoy Paoly amin'ny toetra fahaenina hoe ny fitiavako, ny fitiavako zava-dehibe revako malala ny hoe modely alay tahaka amin'ny ray aman-dreny ny fananana fitiavana agape no ambarany eo, fananana fitiavana, lay fitiavana mahafoy, tsy lay fitiavana mitady tombotsoa ho an'ny teny. Am'izao andro antsika zao moa ny fitiavana de ampiasain'ny olona amidy, ampiasain'ny olona manambady ny olona noho ny tombotsoa, ty olona ny olona noho ny tombotsoa manokana ho an'ny tena, tsy zay le agape resahan'ny Paoly eto fa fitiavana izay mahafoy, fitiavana tsisy takalo, fitiavana tsisy kajikajy. Dia hoy Paoly manao hitanao zany teo amin'ny fiainako zany fitiavana tsy misy takalo, fitiavana ty fotsiny zao. Ary ny farany zay fahafito de hoy Paoly manao hoe lay faharetana, io le faharetana voaresaka hoe le tsy fiovana, io le tsy fiovana io lay upomone, le tsy fiovana ao anatin'ny zavatsarotra, io le tsy fiovana ao anatin'ny zava-manahirana. Revako malala eto Paoly any de mampahery anao ary manome vatso anao, maherisetra zao tontolo zao, te hanova anao, maherisetra zao tontolo zao, te hanova ny finoanao, te hamotika ny finoanao, te hamotika ny fiadanam-ponao, te hanefy anao hitovy aminy zao tontolo zao, iainao anatin'ny fankahalana, iainao anatin'ny valifaty, iainao anatin'ny te hanefy anao zao tontolo zao ka hanao toy ny etam-barotra. Hoy Gunther Anders resahantsika tary manao hoe l'homme c'est ce qu'il mange. Hoy Gunther Anders hoe ny olona zao de zao zay ny ahafantaranao izy de zay zavatra hoaniny, lay zavatra hoaniny io de lay zavatra ataontsika hoe consommer, zany hoe lay inona zavatra hoaninao Gunther de zay ianao. Ohatra hoe inona zavatra mandaninao fotoananao, inona zavatra enonao, inona zavatra jerenao, inona zavatra tafinao, inona zavatra mahafinaritra anao, zay ianao. Hoy Gunther. Ary dia zay mahatonga ny Paoly eto manavatra hoe tandremo tsara fa izao tontolo zao dia mampihinana
consommer ny olombelona zavatra zay ampanadinono ma izy azy lay individualité very zay dia opolo tandremo tsara fa masiky zao tontolo zao am'izao andro antsika zao ka mahatonga anao ho tefeny zao tontolo zao amin'ny fombany dia miarova tena opoly ary inona ny rovanao tena de izao tazomy tsara ny fampianarana zay efa nampianarina anao tazomy tsara ny fitondratena zay efa nampianarina anao tazomy tsara manana vina tazomy tsara ny vina ny filazantsara ny vina ny Jesoa eo amin'ny fiainanao ny vina ny fanamasina eo amin'ny fiainanao tazomy tsara ny faharesen-dahatra efa nomenanao hatry ny fony fahazaza aoka ianao ana faharesen-dahatra ny amazanak'Andriamanitra ny Jesoa aoka ianao atsiary ny faharesen-dahatra fa efa navelan'i Jesoa eloko ianao aoka ianao resy lahatra fa tiany Jesoa ianao dia ny fitaovana hoentinao zany de ny fahalemem-panahy fitaovana hoentinao miatrika izany de ny fitiavana namana fitiavana an'Andriamanitra fitiavana amin'ny mparabelona ary marita fa zay maharitra hatramin'ny farany mofonjena ivavaka sika riavako tompo am'zao zay no zao herinandro manomboka izao maheriseritry zao tontolo zao te hanimba anay te hitonanay hiaraka aminy amin'ny fomba fisainana ary te hitonanay hiala aminao Andriamanitra mihitsy ary hiala amin'ny fitiavana namana hiala amin'ny fitiavana anao hiala amin'ny fanantsana ny sitraponao so tompo fa am'izao fiandohan'ny herinandro zao de mampiomana anay ianao fa arakaraky ny anarahanay ianao arakaraky ny izahanay ana toe-panahy araka anao Andriamanitra de hoalan'izao tontolo zao zay hoalan'ny afo zay de mampahirezanay tompo manomboka ny herinandro ataovy miorina amin'ny finoana ataovy miorina amin'ny faharetana ataovy miorina amin'ny fandeferana amin'ny fitondratena mendrika miazona ny filazantsara zay de meo anay ny tanjaka makivaky ty herinandro ty Jesoa meo fifaliany zay meo faharetana amin'ny finoana tery zay tia-ponay ny fahatokina fa tianay ianao ary manome anay zay ilainay araka lehibe ny famindramponao tahiny herinandro nay isa-tokantrano isam-batan'olona ho herinandro fandresenao anay ty herinandro ty ho herinandro ahitanay fifaliana sy fanambina ty herinandro ty herinandro iarahanay aminao ndray misaotra Jesoa amen